Vehivavy mandray anjara mavitrika amin'ny raharaham-pirenena, io no anisan'ny songadina nandritra ilay hetsika Fist of Esther izay notanterahana tetsy amin'ny Paon d'Or Ivato. Io maraina io no tanterahana teny amin'ny Paon d'Or Ivato, ilay hetsika natokana ho an'ny vehivavy izay nampitondraina ny lohahevitra hoe Fist of Esther. Tonga maro eo andre mavilanitra na saina izay nahitana vehivavy maro isaky ny sokajim-piarahamonina sy avy amin'ny fiangonana maro. Anisan'ny lahadinika noentina teny an-toerana ny mahakasika ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny raharaham-pirenena tahaka ny nataon'i Esther, izay vehivavy nanafitra ny firenena fahizay. Nambaran'ireo komity mpikarakara izay notarihindra matoa Vololara Jameson mpitandrina fa hitohatra izao hetsika izao ary ho atao manentika ny Madagasikara. Ny lanonan'i Esther dia le Esther ao Baiboly resahana. Io Esther io dia vehivavy nanao hetsika lehibe teo anatrehany firenena Israely manontolo. Nanaiky ny fitondran'Andriamanitra izy ary tao anatin'izay faneken'ny fitondran'Andriamanitra izay dia mafimafy ny zavatra lalovany tamin'ny firenena satria sika mpitehana firenena. Ilay hetsika dia iraisam-pirenena, misy firenena any amin'ny 5 mahery amin'izao fotoana izao eraky Europa, Amerika, Afrika Atsimo, kontinanta rehetra zany efa misy an'ilay hetsika. Foto-kevitra tsy nampitana dia mbola azo atao tsara mihitsy mamonjy firenena malagasy amin'ny alalan'ny vehivavy mpitarika. Tsy voatery ho filoham-pirenena, tsy voatery ho minisitra fa eo amin'ny sehatra maha-kristiana dia maro ny zavatra azo mitanterahana eo amin'izay apetraka-Andriamanitra eo aminy. Androany moa zany dia hoe lanonana fa raha ny marina dia hetsika zany izy ity, zany hoe hetsika izay tsy hijanona tsony mandra-piveriny Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Ka mihetsika zany entanina ny vehivavy kristiana rehetra arak'izany hoe hifoa hikambana satria tsy zarazarain'ny fiangonana intsony fa hifanomitanana dia hiara-hibebaka, hiara-hivavaka ary amerina indray any Madagasikara ao anatiny izany hoe fahatahorana n'Andriamanitra zany. Taorian'ny famelabelan-kevitra izay nataon'ireo vahiny avy any Nigeria dia nisy ny fiaraha-misakafo izay niarahan'izy ireo. Nambaran'ireo komity mpikarakara fa hitohy hatrany izao hetsika izay ataon'izy ireo izao ary sy ho atao manentika ny Madagasikara.